mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Palmairaba antsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity lesona ho an'ny lehibe ty amin'ity alahady faharoa amby folo volana novambra ity. Ity am-piandohana dia mirary ny soanao manjakariva sady izahay. Ao kaneny fotoana izay atokanao handraisana ny ten'Andriamanitra tahaka an'izao. Dia mivavaka ho anao izahay mba ho kasihan'Andriamanitra manokana ny fiainanao. Tsaroa fa mahita tokoa n'Andriamanitra ny fanirianao atakatra ny sitrapony amin'ny fiainanao, mahita ny vavaka izay sandratrao izy, ary mino marimarina tokoa fa mamaly vavaka ary mahita ny mangirifiry rehetra ary vonika nampy antsika ihany koa izy. Renderantsika ny amin'ny lesonan'io dia vavaka isika. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao indray fa manome anay an'izao fotoana izao indray fahanay mandinika ny teninao. Tsy misy izay zavatra miafina raha ny fiainanay eo aminao. Baribary aminao na ny tsy famendrehanay azy. Kometezanao hanadio anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary ihany koa Tompo hanainga anay indray ho amin'ny fiainam-baovao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ny fanontaniana manan-danja indrindra. Ny fanontaniana manan-danja indrindra. Iza moa isika ary nahoana isika no eto? Inona mitranga rehefa maty isika ary inona no anjara miandry antsika? Ireo fanontaniana ireo amin'ny lafiny maro, fanontaniana manan-danja indrindra apetraky ny voary mety maty. Ataoko efa nahainao izany fanontaniana izany ianao, efa nametraka an'izany fanontaniana izany ihany koa, izay mahalala fa mety maty satria olombelona koa isika. Ao amin'ny filazantsarany Lioka dia misy olona izay nanantona an'i Jesosy mba hametraka amin'ny fanontaniana izay tena manan-danja indrindra. Hozy izy hoe mpampianatra, inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay? Na dia fanontaniana matotra tokoa azy izany dia ambaran'ny Baiboly mazava fa niaka fanahin'i Jesosy. Izany tena antony nametrahany an'io fanontaniana io. Fantatsika fa mety hanatona ampisalasalana na tsy ampinoana mihitsy aza ny olona indraindray. Mety tsy misy fahamatorana koa aza ny fanontaniana petrany, kanefa mbola azo atao ny manatratra azy ireny. Tahaka izany mihitsy nataon'i Jesosy tamin'ilay bahay lalàna. Na dia fantany aza fa tsy vokatry ny fo marina ny fanontaniana napetraka ilay bahay lalàna ho an'ity farany sy ireo vahoaka izay nanatrika nefa dia fanokafana azon'i Jesosy nampiasaina mba handrisihana azy ireo handini-tena izany fanontaniana izany. Na dia fantatry Jesosy aza ny antony izay manosika an'ity bahay lalàna ity anontany dia tsy nodiny tsirey izy na koa tsy nanehoany tsy fanajana. Inona raha teo moa izany ny fanontaniana manan-danja mihoatra noho izay napetraka ilay bahay lalàna? Inona hozy izy no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay? Ninona fombafomba mpivavahantsika dia ao ambadika ireo mandrakariva ny fanontaniana manan-danja tahaka an'izany. Inona moa raha ampitahina amin'izany ny tena zava-dehibe ho an'ny voary izay mananaina voalaza fa zavona ihany, izay miseho vetivety dia levona. Inona no safidy hafa ankoatra ny fiainana mandrakizay raha tsy ny fahafatesana mandrakizay? Fanontaniana tokoa no napetraka ilay bahay lalàna, na dia anjoanjo aza ny nametrahany an'izany. Kanefa
no araraotin'i Jesosy anatratrarana fanahy maro zany, izy izay mikendry mandrakariva ny ampiasa ny irika rehetra mba anatanterahana ny iraka izay nampanaovina azy. Ianao ihany koa raiso ny occasion rehetra izay mety hananana anatanterahana ny iraka izay mpanaovina antsika. Ao ka tsy salasala isika natahotra, mety misy fanontaniana izay manohina ny fo, manaratsy manarabe, kanefa raiso fo zavatra izay entina ilazana ampitiavana ny fahasoavan'Andriamanitra, ilazana ampitiavana ihany koa ny tranga amin'ity zao tontolo zao ity, ahafahana milaza ihany koa ny fahamarinana mahakasika an'Andriamanitra. Amen. I Andriamanitra tsara ny azinanitra mbola misaotra anao indray izay amin'izany lesona nomenao anay nio izany, fifaliana ho anay hatrany mandray azy, satria tsapanay fa lehibe ny fitiavanao anay, tsapanay ihany koa fa tsy mba fohy fijery tahaka ny olombelona ny fijerinao, fa mikendry zavatra lavitra, ary tahaka izany ihany koa izay tao aminao mba hijery zavatra mihoatra ny fahitan'ny olombelona andavanandro. Ampeo izay hifantoka amin'izany, fa tsy hifantoka amin'ny zavatra hitan'ny maso ankehitriny ihany, ka tsapa fa lehibe tokoa ny fahasoavana izay nomenao anay. Aoka izay hiorina aminao mandrakariva ka ho feno fahasambarana sy fahazotoana ny tontolo andronay, tsy harefo izahay satria manana anao, tsy halemy izahay satria ianao no herinay. Amin'anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.